Miaraka hivavaka isika tompoko. Jehovandriamanitra ray io, nahatsiaro izay ankehitriny ny zavatra mafy nanjohan'i Joba, na dia nandeha nahitsy teo anatrehanao azy. Renao mihitsy no vakivava fa manao ny marina sady matahotra anao izy, kanefa tsy nisakana ny loza izay miatra taminy. Maty ny zanany, rava ny renany, nanome tsy niazy ny vadiny sy ny namany, kanefa tao anatin'izany rehetrarehetra izany tsy nanota tamin'ny molina izy, fa nisaotra anao. Saorana anie Jehova ozy, fa izy ny nanome, risiko ny maka. Tsy ny soa ihany ny raisina avy amin'Andriamanitra fa ny ratsy koa. Navita nanandratra vavaka tahaka an'izany izy satria fantany fa ambadiky ny zavatra heverin'ny zanak'olombelona fa ratsy, misy hevitra hahatonga fiadanana. Torak'izany koa na manoloana ny loza izay mananontany ny tezao tontolo izao ty ary izany misaotra anao Jehova, fanaina masina anao ka hiasa ao anatinay tsiraray avy mba fantaranay ny hevitra tianao ampitainao ambadiky izany rehetra izany. Anatin'izao teny fampahirezana izao dia mety aiza hiasa hijery ny isambatan'olona izay tena mitaraina marina aminao. Maria vavaka Andriamanitra mandrafo fo mitenena fa mihaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia fa miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy afa hoana ny soamatsara indray ao anatin'izao teny fampahirezana izao. Tsy takona fenina amintsika ny zavatra mitranga eto amin'ity izao tontolo izao ty, satria tsy afaka ambavan'ny olona rehetra ty valana retina coronavirus ty. Vokatry ny fiantraikany amin'ny isambatan'olona tsiraray avy sy ny fahoriana sy ny fahafatesana aterany saiky manerana an'izao tontolo izao, kanefa ao anatin'izany rehetrarehetra izany misy hevitr'Andriamanitra izay tsy takatritsika. Samy miezaka daholo ny ankamaroan'ny olona rehetra, firenena rehetra mitady ny fanefitra ho an'izay tsy mbola voa mba hiarovan-tena tsotratra n'izany valana retina izany, ho an'izay marary mitady ny fanafody mba hitondra fanasitranana. Avelan'Andriamanitra hitrango izany rehetrarehetra izany, araka ny fantatritsika hoe io Andriamanitra io tsy hahatonga loza amin'ny olona mihitsy, tsy avaminy ny zavatra tsy mitraika amin'ny olona fa safidim-pon'ny olona no mahatonga an'izany rehetrarehetra izany. Kanefa na izany aza, ao ambadiky ireo zavatra mitranga manerina an'izao tontolo izao ireo, misy hafatra tian'Andriamanitra hiampita amin'ny zanak'olombelona rehetra. Be dia be ny zavatra mitranga tety amin'ity izao tontolo izao ity. Hitantsika miavaka indrindra amin'ireny ny première guerre mondiale, ny deuxième guerre mondiale izay misy fiantraikany manerana an'izao tontolo izao. Kanefa tao anatin'ireny ady lehibe anankiroa ireny olombelona samy olombelona no miady. Fa tia indray mandeha ity ny fahavalo izay hatrehany tsy olombelona, fahavalo tsy hita maso ary tsy mifidy asiana na firenena matanjaka na firenena mahantra, tsy mifidy asiana na mivavaka na tsy mivavaka, raha tsy mitandrina dia tratrany daholo ny olona rehetra. Ny zava-marina tsy azo iodikodinana, misy hafatr'Andriamanitra tiany hiampita ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fomba ataon'Andriamanitra mba hampisehoany fa tena misy izy ao aminy ny heriny rehetra, ary izy ny tsy maintsy tompo ny teny farany. Tsy mbola tena fandringanana tanteraka nefa ny tanjona-kendren'Andriamanitra ao anatin'izany, fa misy zavatra tiany hampitaina amintsika zanak'olombelona. Misy toe-panahy tian'Andriamanitra hananantsika manoloana izay loza izay mitranga manerina n'ity izao tontolo izao ty izany.
fampisehoan'Andriamanitra fa tsy mandainga izy. Marina ny teniny ary efa nampilazainy tamin'ny mpaminany hatrany amin'ny testamenta taloha, nambaran'i Jesosy Kristy tamin'izy tonga teto amin'izao tontolo izao, ary nambaran'ny mpaminany izay nampahafantarina ny tsy maintsy ho fiefarany ity izao tontolo izao ity. Ary efa hatramin'izay Andriamanitra no nampitandrina, kanefa mikipy ny olona manoloana ny famarinana ny tenin'Andriamanitra, ny famarinana tokana manoloana izao zavatra mitranga izao dia Andriamanitra dia ampitandrina ity izao tontolo izao ity hoe misy ny varany, misy fetrany avokoa ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao, tsy maintsy ho ravahana ity izao tontolo izao ity, na ny fiainantsika mandalo ety amin'ity izao tontolo izao ity aza misy fetrany avokoa, fahefana izay ananany, voninahitra izay ananany, volan'ny karena tsy afaka miliba amin'izany mandrakizay, ny fifaliana sy ny fahasambarana eritreretin'ny olona tazomina misy fetrany, ny fahoriana mafy mianjady manoloana ny ady hatrena amin'ity izao tontolo izao ity misy farany avokoa, tsy maintsy Andriamanitra no tompony teny farany. Ao ambadika izao zavatra mitranga rehetrarehetra izao, Andriamanitra tia ampiomana ny olona hoe tsy tokony hanjainy ny andro lava, tokony hitsinjo ny farany fa tsy eto amin'ity fiainana mandalo ity ny fiafarany diantsika, fa misy ny fiainana mandrakizay izay efa nambara hatramin'izay hoe ho avy Kristy, ho avy ny fahataperan'ity izao tontolo izao ity, tampoka ny atongavany, kanefa io Andriamanitra io nefa tsy mamely tampoka fa mampilaza dia melohan'ny fiafaran'ity izao tontolo izao ity, melohan'ny andravana n'ity izao tontolo izao ity, dia efa nanome famantarana izy efa hatramin'izay ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Anisan'ny teny anankiray ao amin'ny Luka 1:20 tenin'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany tamin'izany vanim-potoana izany rehefa divadiva ny fotoana izay ialany eto amin'izao tontolo izao. Nampahafantatra ny mpianatra izy ary vakiantsika ao anatin'ny baiboly izany, satria tsy ho an'ny mpianatra fotsiny fa ho antsika izay velona amin'izao andro faran'izao, mba tsy hahatonga antsika hanjeny ny andro lava ka ho tampoka amintsika mifaharavana, fa mba ho fampiomanana antsika dia nisy ny famantarana. Andriamanitra tsy niteny, Jesosy tsy milaza akory hoe amin'izao vanim-potoana izao no hahatongava ny fahataperan'izao tontolo izao, fa ny famantarana melohan'ny fiaviany mba ahafahan'ny olona mitandrina no nambarana. Luka 2:20 dia ny 9:12 teny efa voasoratra raha tia filazantsara ity fotsiny no resahantsika dia efa 2 taona lasa. Latsaka kely no nanoratana ny filazantsara, izany hoe efa nampitandrina io Andriamanitra io, ary ny zavatra nambarana tsy maintsy tanteraka, ary izay no mahatonga antsika hoe ny zava-marina tokony ho tsapan'ny olona dia Andriamanitra mbola maneho ny fitiavany manoloana ny famantarana mba ahafahan'ny olona miomana hiatrika an'izay faran'izay. 9:12 dia izao no voasoratra hoe aroy izy taminy Jesosy eto no miteny, hisy firenena ozy hitsangana mely firenena, hisy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary hisy horohorontany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary hisy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Famantarana melohan'ny fiavian'i Kristy izany rehetrarehetra izany, tsy takona fiainana amintsika fa efa tapitra mitranga daholo ilay izany rehetrarehetra izany. Firenena tsy mifankahazo, firenena mifandrinkana na dia ao raha ny loza mananontany n'ity izao tontolo izao ity dia rehantsika amin'ny fahita lavitra, amin'ny aino aman-jery maro isan-karazany, fa tsy mitsahatra ihany koa. Coronavirus efa mamelo ny rehetra, kanefa ny fifandrimpahana amin'ny alalan'ny ady mbola mitohy mandrakariva, tsy mieritreritra n'izay ho farany mihitsy ny olona.
ina mono mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ady hitediavana fahasambarana eto amin'ity tany mandalo ity misy orohorontany lehibe sy mosary sy arety mandringana ozy any amin'ny tany samihafa na de teo ary ny première guerre mondiale sy ny deuxième guerre mondiale ositsika olombelona samin'ny olombelona no miady natratra nyity zao tontolo zao ty ny fitaintainany fa tia indray mandeha ty fahavalo iraisany coronavirus manenika n'ity zao tontolo zao ty fa saingy ny fitrangany fotsiny no samihafa misy ny tany tena mitondra faisana tanteraka mihitsy miamarony olona marary ny fahafatesana tsy tambisaina makarary saina mihitsy ny mieritreritra azy raha mba teto amintsika angamba no mitrangany zany fahafatesana mahatsiraviny zany tsy fantatritsony zay tena zavatra mety hitranga fa saingy no fiarovan'Andriamanitra manokana mbola aretina no mandalo ito amin'ity nositsika ity mbola afaka mitsabo ary mampisaotra amin'Andriamanitra dia ny finiavany mpitondra fanjakana hitady ny fanefitra rehetra mba hiarovana ny mpiray firenena tsy hotratry ny loza ary na eo ary ireo marary miezaka rehetra atao hitediavana fanafody mba tena hitondra fanasitranana ary dia miavaka eto amin'ity firenena malagasy ity satria mbola tsy le loza tahaka an'izay mitrangana amin'ny firenena samihafa araka ny ambaran'ny soratra masina no miatra amintsika fa tandondonondoza nefitsika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany manoloana an'izay toe-javatra zay misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny olona satria famantarana ny amin'ny fiavian'i Kristy satria rehefa tonga Kristy dia hisy loza mahatsiravina hitraika amin'ity zao tontolo zao ty fahafatesana tsy roa matany misy fandravana potika daholo zay rehetra no ariana zay rehetra namikirana ety amin'ity zao tontolo zao ty tsy misy fanantenana intsony amin'izay vanim-potoana zay kanefa amin'Andriamanitra fitiavana azy dia mampitandrina izy ary manome ny famantarana rehetra hoe milohan'ny atongavany rehetra daholo ny zavatra hitranga Andriamanitra tsy mamely tampoka zany misy ny loza arabaka te miatra amin'ny nofo tsy mbola tonga ny farany fa miatra amin'ny nofo ambarany be melo zany mitanjona kendren'Andriamanitra ao anatin'izany dia lafahan'ny olona miomana sy mitandrina fa Andriamanitra tsy manao mihitsy hoe hitanareo fa hisy loza tampoka ary tsy fantatrareo no atongavany ka ataovy zay ataonareo ahafahanareo miala amin'izany fa manome ny toromarika rehetra izy ao anatin'ny baiboly fitaovana mba hoentina miambina hoentina miaro tena manoloana ny loza zay efa mitranga ary rehefa hafanen'Andriamanitra ny amin'ny fanomezana ny toromarika rehetra sy ny fipetra rehetra ka tsy nandray ny olona tsy misakana ny faravan'ity zao tontolo zao ty fa zay olona tena nitandrina nanaiky ny fipetra zay olona tena niambina misy ny famonjena ary zavatra tahaka an'izany ihany koa zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao niezaka rehetrarehetra tanterahana ranofo tahaka ny vavan'Andriamanitra miteny hoe manoloana ny loza inona moa no ataon'ny olona miezaka mitady ny fanefitra rehetrarehetra miezaka mitady ny fanafody hoentina miaro tena amin'izany loza zany amin'izany inona moa no ataon'ny firenena rehetra mampitandrina izy manome ny toromarika rehetra izy manome ny fipetra rehetra ho an'ny isam-batan'olona mba ahafahan'ny olona manaraka izany fipetra zany ka tsy ho tratry ny loza fa saingy na dia eo ary zay fitediavam-panefitra fitediavana fanafody ety amin'ity zao tontolo zao ty ny marina ositsika le tena fanefitra ara-panany tian'Andriamanitra ho tonga ny amin'ny olona le tena fanafody zay tena mitondra fanasitranana mandrakizay mitanjona kendren'Andriamanitra satria araka ny tenin'ny mpaminany zay milaza hoe Andriamanitra minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana fa tsy mamely tapoka zany mihitsy izy araka ny teniny any amin'ny Amosa 3:7 hoe tsy mba manao na inona Jehova tompo izy raha tsy efa milaza
nyheviny amin'ny mpaminany mpanompony misy ny loza fa ambarany demimeloa hitranga io loza io ambarany demimeloa no ny fitiavany ny lalana rehetra ahafahana miala am'izany loza zany ary ny zavatra andrasan'andriamanitra dia ny andraisan'ny olona ny fepetra zay atorony mba hahatonga ny olona tsy hotratry ny loza de torak'izany keo mahafitiavana an'andriamanitra sitrak'andriamanitra ozy ny afatesan'ny ratsy fanahy fa mba ialany amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy ary notsarovatsika zany ary miverimberina ambavatsika kristianina am'izao vanim-potoana zao hoe pasika fandresena pasika famonjena fa ny tena zava-marina ao ambadik'izay mahapasika ny pasika zay tsy tena mba famonjena amin'ny fahataterahany efa vita ny famonjena ozytsika fa fiandohan'ny fanafahana fiandohan'ny famonjena raha nivoaka tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely ny fepetra nomena ny zanak'Israely mahakasika le zanak'ondry tsy misy kilema zay nyvonoana zay tandindony Jesosy Kristy raha tonga teto koa Jesosy Kristy tamin'ny andro pasika ny nafatesany de misy ny fepetra napetrany mba ahafahan'ny olona mitodika amin'i Jesosy Kristy ka zay mino mahatakatra ny tombambidy ny famonjena vitan'i Kristy ny rahan'izay latsaka teo amin'ny hazo fijaliana ka mitandrina satria raha ny tena marina angeny tsika ny tokony naringany fa soa ihany fa teo Jesosy Kristy zay fantsena teo amin'ny hazo fijaliana nanaiky nitondra ny helokontsika nanaiky nipetraka teo ny toerantsika satria zany olona ny fantsena teo amin'ny hazo fijaliana zany tamin'izany vanim-potoana zany de raisina tahaka ny olomeloka olona tsy hitantsony zay anaovana azy na vita eloka be vava ary tsisy fanasaziana azo atao amin'izany olo zany afa-tsy ny famonoana azy ho faty ao anatin'ny fijaliana tanteraka mipetraka teo amin'ny toerantsika Jesosy firy amin'ny kristianina amin'izao vanim-potoana zao no mamahatsapa an'izany tombambidiny famonjena nataon'i Kristy tamin'ny andro pasika teo amin'ny hazo fijaliana zany ary zay no mahatonga atsika miteny hoe ny pasika de fanomezana fepetra mba ahafahantsika mizotra amin'ny lalam-pamonjena azo lazaina fa efa manomboka mivoakytsika manomboka afakitsika fa misy toe-panahy tokony ho raisiny isam-batan'olona de zay le hoe toetra miambona toetra mitandrina toetra zay tena mitady ny fomba rehetra mba hamonjena ny tena ary maha fitiavana an'Andriamanitra tsy hoe isika no saina mikaroka hoe ataovy zay ataonareo fa io ny loza ataovy zay ahafahanareo amin'io fa ny mahafitiavana an'Andriamanitra ambarany fa tonga ny loza fa izy mihitsy no manoro ny fepetra rehetra mba ho arahany ny isam-batan'olona raha te ho voavonjy izy de torak'izany keo ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao tsy tongatonga ho azy ny firenena rehetra ary indrindraindrindra atsika eto amin'ny firenena malagasy miezaka ataon'ny mpitondra fanjakana miezaka ataon'ny mpikaroka mitady ny fanefitra rehetrarehetra sy manome ny toromarika rehetra ho an'ny olona mba hiarovany tena tsy hotratry ny aretana tsy afaka manao zay tiany ataony olona fa tena fitiavany zany rehetrarehetra zany fa fomba izan'Andriamanitra toetra ny olona hoe tena io misy mpitantana aranofo zay Andriamanitra mihitsy ny tomponatoka amin'ny fametrahana andreny mpitantandreny Andriamanitra ny mahafantatra tsika nge tsy mahalala fa Andriamanitra ny mandriamanitra azy de fa nafantatra demimeloa hoe inona ny zavatra hitranga ty amin'ny taona 2020 ty tany aloha tany tsika nge tsy mahalala mihitsy hoe tena isy coronavirus amin'ny 2020 teo ary vao nisy ny orohorontany zay nampivarahotsana ny olona ihany keo hoe coronavirus ty tsy lasa ny orohorontany keo tany ary zany ny loza tsy apozina tampoka ny atongavan'izany kanefa de zao ny fepetra zay nomena tsy aorianany loza kory vao nomena fefa nomena hatramin'izay fa fomba ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany ny tsy mirarahany fepetra io ka na de mivoaka tao amin'ny tany Egipta ary izy no monimona mandrakariva satria ririndasa tsy tsaroana loza natrehany tao amin'ny tany Egipta de rehefa tena afaka rehefa tafavoaka teo izy nieritreritra hoe tena tonga amin'ny fahalalahana sy ny fahasambarana tanteraka de niodina tamin'Andriamanitra mitondra fimonomonona ary Mosesy sy Arona zay nitendren'Andriamanitra mihitsy hitantana ny zanak'Israely zay nidimbiasan'ny Josoa koa ary avy eo
satria mosesy maty tsy tafiditry ny tany kanana fa josua kale mba mitondra ny zanak'israely nipitany ranomasina mena tsy nitsahatra ny monomonina mihitsy ny zanak'israely ary rehefa tonga le fimonomonona de io le resantsika hoe na de nisy loza tsy nisy takan'izany ary teo amin'ny tany Egypta tsy midiky zany fa tsy sisy loza anjo fa ny tena matezitra an'Andriamanitra mihitsy ao anatin'ny soratra masina de ny tsy fankasitrahana azy ny fimonomonona ny tsy fanekena ny fipetra rehetra zay napetra ny tsy fanarahana an'izany miteraka fandringanana ho an'ny zanak'Israely ihany ko mipetraka Andriamanitra ny baiboly tsy fakona fianina amintsika ny akamaroan'ny malagasy ange kristianina avokoa ary rehefa kristianina de tokony anaiky ny fipetra apetraka Andriamanitra eo anatrehan'izay satria ny fanarahana ny fipetra ny fanekena ny fipetra apetraka Andriamanitra de mahatonga fanasitranana mahatonga fanafahana mahatonga famonjena tena mino tanteraka mihitsy raha mitomboka te amin'ny kristianina mihitsy hoe tena mitodika amin'Andriamanitra tonga ny fibebahana vetivety de lasa io coronavirus io harovan'Andriamanitra ny olona fa saingy tsy mijery le tantara anatin'ny soratra masina ny olona adino ny mahakristianina azy ary zay ny mahatonga amin'izao vanim-potoan'izao hoe tena ny fahavalo iraisana nefa misy tsy mankasitraka ny fipetra zay apetraka eritreretiny hoe sitrapon'ny olona ny mahatonga ny fitantanana aranofo fa raha tena kristianina marina tokony miondrika ao anatin'ny soratra masina inona nambarany teny soratra masina fa ny zavatra misy de zao famantarana hitranga milohan'ny fiavian'i Kristy io zavatra mitranga io ary avelan'Andriamanitra nefa tsy mamely tapoka izy fa tahaka ny voahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta andehany amin'ny tany Kanana de nisy ny fipetra tsy maintsy arahana raha te ho tonga ho any amin'ny tany Kanana torak'izany keo amin'izao vanim-potoana zao tena Andriamanitra mampianatra ny vahoaka mba tena hanana toe-panahy miambina mitandrina ary ankatoa ny fipetra satria tsy tongatonga ho azy reo mpitantana ranofo reo avy amin'Andriamanitra reo ary raha tena kristianina marina tokony mipetraka mihitsy ny ampipo politika fa afangaron'ny olona ny firehana ara-politika sy ny fivavahana fa raha tafatodika amin'Andriamanitra ny olona na eo ary ny mahasamihafa ny atoko politika misy de tokony amin'ny maha-kristianina miray fo miray saina mankatoa ny tenin'Andriamanitra satria inona moa no amboarany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra raha mijery fotsiny tsika ny Daniela toko 4 manoloana ny fitantanan'Andriamanitra ny firenena rehetra tsy tsika eto Madagasikara fotsiny hoe inona ny nahatongavany filoha zay napetraka Andriamanitra eto amin'ny firenena malagasy io satria Andriamanitra kosa tsika mahafantatra ny zavatra hitranga aty amin'ny taona 20 tsika tsy mahalala an'izany ary Andriamanitra ny mahafantatra iza ny olona tokony apetraka eo iza ny olona tokony afaka hisedra an'izany tsy hoe fiderana ny mpitondra amin'izao vanim-potoana zao fa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra raha olo-kafa ny teo Andriamanitra ny mahafantatra fa tsy ho vitany mihitsy ny sedra zavatsarotra tahak'izao fa Andriamanitra ny mahalala ny toe-panahin'ny olona ka na inona eritreretin'ny olona ninona heriny sy voninahiny tsy avy amin'ny heriny tsy avy amin'ny voninahiny tsy avy amin'ny volany na tafapetraka azy eo amin'ny fitantanana ny firenena fa avy amin'Andriamanitra Daniela toko 2 de ny andininy fa 2:20 de zao ny voasoratra ao tenin'ny soratra masina ty ary kristianina daholo tsika apetraka tsika ny firehana ara-politika fa mitodika tsika miaino ny teny soratra masina satria samy kristianina ka raha tena kristianina tsika manoloana an'izao lozy zao raha ny tena marina nge tena tokony hitsahatra tsy hitombotsony ny aretiny fa matetika misy ny olona marary misy mipetraka hosorony reny fa mba fampaeritreretana ny olona tsy mbola vo fa misy koa ny aretina vokatry ny tsy fitandremana sy ny tsy fanarahana fipetra kanefa mbola tsy misy ny maty fa ataon'Andriamanitra trompetra mba hitandreman'ny olona mba hatonga ny olona hitodika amin'ny tenany mba hatonga ny olona anaraka tanteraka ny fipetra zay hapetraka ny 2:20 de zao ny voasoratra hoe ary izy mandahatra ny andro sy ny fotoana ozy izy ny manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka na eo ary ny ezaka ataon'ny olona de zao
miza mpanjaka tonga eo tsy mijery zay toetra andriamanitra rery no mahafantatra inona ny antony fa tsy misy faefana tafapetraka eo zany raha tsy avy amin'ny sitrapon'andriamanitra ninonina ezaka ataon'ny olona ary raha mbola tian'andriamanitra hitoetra io mpanjaka io tian'andriamanitra mbola hitoetra aharitra eo ny olona io ninonina ezaka ataon'ny olona rehetra anongana an'io tsy tafahala teo zany io fa rehefa andriamanitra no nametraka azy kanefa na de eo ara zay rehetrarehetra zay misy fehitra ny daolo ny zavatra rehetra tsy ho mandrak'zay mipetrahan'ny olona hitantana fitondrana io fa andriamanitra no mahafantatra hoe mandritra n'izao vanim-potoana zao eo io andriamanitra no mahafantatra ny ho azy ary fitiavan'andriamanitra ny firenena no ametrahany mpanjaka satria tanjona kendren'andriamanitra de zao miatonga ny olona hiadana eo ambanin'ny fitantanany zany mpanjaka zany fa saingy ny mpanjaka ny filoha mpitondra fanjakana raha mandeha mahitsy eo anatrehan'andriamanitra izy tsy voaongotra teo zany fa ny vanim-potoana miodina izy ka tsy manaraka ny sitrapon'andriamanitra amin'ny vanim-potoana ka ratsy ny toe-tsaina ao anatiny tsy maharitra ela ao izy andriamanitra no manaisotra azy na de te hitoetra eo ary izy ary zay no tokony hifalitsika hoe fanekena raha tena kristianina marina na atoko momba ny fitondrana na atoko manohatra ny fitondrana ary maha-kristianina de tokony manaiky tanteraka mihitsy ny fanoherana nge tsy ratsy fa miatsara zavatra fa raha ohatra fanoherana be fahatany fotsiny ary tanjona kendrena de ny anongana mpitondra tsy avy amin'andriamanitra zany andriamanitra no nametraka an'io olom-bositr'andriamanitra io ary matoa napetrak'andriamanitra teo de manana ny fahefana rehetrarehetra anome ny toromarika mba hiadana ny firenena ka araky ny daniela toko 2:1 de andriamanitra no mametraka mpanjaka andriamanitra no manaisotra mpanjaka ary tsy mijanona atreo any any amin'ny epistily ny soratan'ny paoly ho an'ny romanina toko 7:20 ny 2:1 kristianina ho atsika tsy miteny amin'ny maha firehana politika ny tenako eto fa amin'ny sehatra ambonimboniky koa miteny ho an'ny kristianina ary miafatra rehetrarehetra de mivantana ho an'ny kristianina ka raha tsika kristianina ary tsy manaiky ny famarinany tenin'andriamanitra fomba hoana ny hitoritsika amin'ny olona zay tsy mbola malala an'andriamanitra tsy anaiky mihitsy izy satria tarafiny tsika ary indraindray nge mahamenatr'olona ray tena na atoko-panohatra na momba ny fitondrana izany tsy miatso ny anaran'andriamanitra fa ny zavatra manahirana am'izao vanim-potoana zao manoloana ny loza miantso ny anaran'andriamanitra fa saingy tsy mankatohan'andriamanitra zany hoe marina le tenin' jesosy kristy hoe ty fireneny ity manaja amolona ozy fa mivonik'osa lavitra andaotsika re olona angataka amin'andriamanitra mba tena arovany amin'ny loza vava fotsiny zany fa tsy misy finiavana ao anaty tena an'olo tena tanteraka ao an'andriamanitra romanina toko 7:20 de ny 1:1 tenin'andriamanitra ty fa tsy teniko sy fampieritrretana atsika fa misy ny vahaolana aingana atonga ny fitsaharany olozy io miankina amitsika miankina amin'ny isambatan'olona mba tsy ho tahaka ny zanak'israely tany anefitra vokatry ny fimonomononana na de tafavoaka tao amin'ny tany egipta azy ringana tonga ihany ny loza kakeriny mianaranafo mivavany tany zany rehetrarehetra zany nanjoany zanak'israely rehetra ny sakafo zay nohaniko nitora fahafatesana azy ny arety mandringana namely azy tany kanefa efa tafavoaka tao amin'ny tany egipta tahaka an'izay fa nresantsika tamin'ny farany teto hoe tena tahaka ny rolota ihany ko tafavoaka tao sodoma sy gomora nge ary efa mizotra ho amin'ny lalan'ny famonjena fa mbola tsy voavonjy ary zay le afatry ny pasika aza mieritreritra hoe tena mpandresy isika fa manompoka miaina amin'ny lalam-pandresena raha makatoa ny fepetra ary ny fepetra avy amin'andriamanitra tsy maintsy arahana fa tsy zay tiatsika atao akory natao de torak' zany ko eo anivo ny firenena satria solo tenan'andriamanitra eo amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana natao anatanteraka ny sitrapony ahatsara le vahoaka fa eo anatrehan'izay lasa le firehana ara-politika lasa ambony amin'ny eo le ganika na ao anatin'ny fiangonana ray azy de zao tsy mijery tsy mifampijery amin'ny maha-kristianina fa ny fampijerenao de le firehana ara-politika anika tsy misy fitiavana lasa mifanenjika lasa
ny faneso lasa famaly lasa mifana ratsy tsy sitrak'andriamanitra zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra tokony ao an-tsain'ny olona de ny fitodihana tanteraka amin'andriamanitra inona no ambarany tenin'andriamanitra romanina toko 7:20 ny 5:1 zany rehetrarehetra zany fepetra tokony ho raisiny zany raha teo ny tafavoaka isika ary zay le zavatra ampitain'andriamanitra hoe io loza fa rehefa tonga ny loza andriamanitra nge tsy miteny hoe tia daholo ny zavatra ataonao hifanaraka amin'iny fa le sitrapony fotsiny ny tiano tanterahan'ny olona manaraka ny sitrapon'andriamanitra fotsiny tsika de miditra antsehatra n'andriamanitra mitondra fanavotana tanteraka mihitsy ho an'ny isam-batan'olona tsiraray avy za de resy lahatra tanteraka mihitsy misy mandeha ny fanarina ao an-tsain'ny filoha ao an-tsain'ireo mpitondra fanjakan'ireo zany hoe mitady ny fahasambarana ho an'ny vahoaka zay anika men'andriamanitra tolo-tsaina izy azon'andriamanitra atao mihitsy ange ny manakana ny fisainan'ny olona tsy ahita ny fanefitra rehetrarehetra mahakasika nyity aretin'ity fa vokatry ny famindrampon'andriamanitra tsy herin'ireo olona reo tsy herin'ny mira tsy herin'ny filohan'ny rajoelona fa herin'andriamanitra manome tolo-tsaina vaovao ao anatiny mba hierovana ny firenena no mahatonga n'izany rehetrarehetra zany fa tsy hitsapan'ny kristianina zany fa araka ny teneniko hoe le fireana ara-politika ny tena mibahana tanteraka ao anatin'izay toko 7:20 ny 5:1 aoka ny olona rehetra ozy samy anaky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana fa tsy zay avy amin'andriamanitra fa zay misy de voatendrin'andriamanitra ko zay manohatra ny fahefana ozy de manohatra ny voatendrin'andriamanitra ary zay manohatra dia ahazo fanamelohana zay ny tenin'andriamanitra vo manohatra ny fahefana zay apetraka ianao misy fanamelohana midikan'izay zany vo manohatra ianao tsy manaiky ny sitrapon'andriamanitra de ny zavatra mitranga tatazo ao daholo ny loza rehetrarehetra ary satria tsy manaiky ny fepetra tsy manaiky ny toromarika fa teezaka amin'ny herin'ny tenany hiady amin'ny fahavalo kanefa io fahavalo io araka ny resantsika hoe misy nge ny loza ho tanteraka zany alohan'ny fihevian'ny kristy fa nitanjona kendren'andriamanitra de zao mba ahafahan'ny olona mitandrina ary andriamanitra tsy miteny mihitsy hoe atao ze ezaka ataonareo fa izy mihitsy ny manolotra ny vahaolana tia ny vahaolana mba ahafahanao miery an'izany loza zany de toraka zany keo ny zavatra ampitain'andriamanitra io misehatra ranofo manome ny fepetra rehetrarehetra tia ny fepetra tsy asiana fimonomononana fa manaiky ny fahefana zay misy satria raha manohatra ozy ny fahefana de manohatra ny voatendrin'andriamanitra tsy vita manohatra ny voatendrin'andriamanitra vo manohatra ny voatendrin'andriamanitra ianao de andriamanitra mihitsy keo no toerinao eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay fa raha vo manohatra ianao izy de azo fanamelohana de ny soratra masina nge de milaza saingy tsy taterahana vetivety ozy ny famalinany ratsy atao de zany ny kiriza ny fony zanak'olombelona ampy fanaovan-dratsy fa io tsy maintsy misy valiny io de mbola tsy tonga amitsika ny loza vokatry ny fimonomonona vokatry ny fifanaratsiny vokatry ny tsy fifanomezan-tanana de aleo mitodika amin'andriamanitra apetraka ny ampipo zay rehetra mety hoe viriko fa fahefana ananako voninahitra ananako sy fireana ara-politika ananako na de ny fireana ara-pivavahana azy apetrako zany aloha fa miverina ao anatin'ny soratra masina hoe tapa-kevitra andriamanitra ankato zay nambaranao satria fanafody lehibe ange zany aza toerina ny fahefana napetraka andriamanitra de tsy mahazo fanamelohantsika fa raha ny zavatra misy tokony efa ho ela mitsahatra io valanaretiny io fa saingy mijery ny olona andriamanitra satria le olona mitoe-panahy zanak'israeliana nanany mena ny fepetra tsy mankatony fepetra misy ara-miezaka manakivy ny vahoaka mba tsy anaraka zany fepetra zany ina ny vokany de tsy gagitsika am'izao vanim-potoan'izao hoe me mitomby ihany ny olona tratra ny valanaretina ary mianahirana ihany ko nefa raha zay mitoe-panahy zay hoentina na de kristianina ary mena ny fepetra apetrak'andriamanitra fa tsy tapa-kevitra anaraka n'izany fepetra zany ny olona fa inona ny zavatra ataon'ny olona ny zavatra ataony de ho tonga ho any amin'ny fahaverezana ny fanapaha-kevitra raisiny satria efa zatra tsy manaiky ny fepetra sy ny toromarika rehetra apetraka eto mety averintsika fa zavatra manidy ny zavatra teneniny zany fa vahaolana hitondra famonjena ho atsika tsiraray avy ny petera voalohany toko 2
petera voalohany toko faharoa tsika tsy manana hery amoriporona zavatra hafa akoatran'izay voalaza ny tenin'andriamanitra ary mahatratra nyty zao tontolo zao ty ary indrindrandrindra ho atsika kristianina mba hatonga atsika hitodika araky ny resahako hoe tena ny akamaroany malagasy ange kristianina fa kristianina mifanohatra satria hitantaratra na mifandraisana fanapahan-kevitra ny fireana ara-politika no mibaiko azy fa tsy ny tenin'andriamanitra fa raha ny tenin'andriamanitra na mpanohatra ianao na tsy mpanohatra ianao mankatoza ilazay ny tenin'andriamanitra satria ny fahavalo iraisana izy tsy mijery hoe anka raha toko mpanohatra de tena horingan'ny aretina fa raha momba ny fitorana tsy horingany fa ny fahavalo tsy mijery an'izany izy tsy miraraha an'izany asiny foana ianao petera voalohany toko faharoa ny andininy fahatelo amby folo sy faefatra katramy fahadimy amby folo de zao no voasoratra ao petera voalohany toko faharoa de ny andininy fahatelo amby folo sy faefatra amby folo ary iza ozy no anisy ratsy ianareo raha mazoto am'izay tsara ianareo fa raha notahiny mitondra fahoriana ny famarinany ianareo de sambatra ary aza matahotra atakazo izy ary aza mangorooro ianareo fa mana masinany kristy ho tompo ao amponareo zany rehetrarehetra zany zany de manome ny toromarika rehetra mba hananatsika fiadanana tsy atonga atsika anenina saingy tsy mbola miatra amitsika ny loza de mitondra fonomanona fa raha ny zavatra nisy tany amy zanak'Israely nge nisy tomana ny saitsika hoe tena tafavoaka ihany tamin'ny andro pasika zay fitomboany fanafahana ozytsika fa mitodika koa amin'ny kristianina rehetra firy amin'ny kristianina no vonina iondrika ao anatin'ny soratra masina ka tsy hanolakolana ny soratra masina io fa mifepetra napetrak'andriamanitra ny pasika de fanomezana ny torolalana rehetra de ny finoana ny Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hatonga ny olona hitandrina ka hisaintsaina mandrakariva hoe raha tsy teo Jesosy raha tsy maty Jesosy de tsy misy famonjena ho ahy fa firy ny kristianina tena hiverina marina ao anatin'ny soratra masina fa ny zavatra misy de zao antsona nge Andriamanitra fa tsy tapa-kevitra ny olona anaraka ny sitrapon'Andriamanitra de torak'izany keo iza motsika manoloana an'izao lozy zao tena samy ao anaty eo samy tsy te ho tratrany io fa ny akamarony nefa tsy manaky ny fepetra satria le firehana ara-politika le alakobika tsy tiako tare mahatonga fanakiviny na de ny namako na de ny vadiko na de ny ankonako tombotra mba hanohatra kanefa mivokany a tsika ihany ange no mitaty an'izany rehetrarehetra zany fa tokony le maha-kristianina atsika no ibahana petraka eo avy amin'Andriamanitra no nametraka ny fitondrana tsy zavatra ratsy ny zavatra ampitainy fa fierovana ny malagasy fierovana ny aigo azavady to fierovana ny atsika fa raha vitatsika ny manatanteraka ny fiepetra apetraka ny tompon'andraikitrara nofo de ho hitatsika fa ho aitsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely lesona lehibe ho atsika inona ny zavatra nataon'ny zanak'Israely ny monomonina ringa inona ny toe-javatra misy tsy azo afenina zany rere olona ry mpiray firenena ry mpiara-mivavaka ry kristianina malaly tsy azo afenina fa tena tsy laitra raha imonomonina sika tsy laitra raha anohatra tsika tsy laitra raha tena tsy andray ny fipetra na de eo raha ny fipetra apetraka ny fanjakana tsy mijery an'Andriamanitra tsika fa saingy ny fankalatsika olona mahatonga atsika tsy manaraka ny fipetra fa saingy tsy tonga tsy amitsika ny loza ka mbola manao an'izany tsika aza miandro loza hiatra fa tahaka ny zanak'Israely ny monomonina lesona ho atsika zany ringana za tena mino raha manomboka mitsahatra ny fimonomonina eto Madagasikara tsy mijery ny any ivelany raha tena manomboka mitsahatra ny fifanomezantsiny eto Madagasikara manomboka tena mankatoa ny fipetra rehetra ka raisitsika eketsika fa io no napetrak'Andriamanitra teo ny filoha ny mpitondra fanjakana isa tokony tsy misy fahefana tafapetraka raha tsy avy amin'Andriamanitra zay fotsiny nataotsika tena maneho fahagagan'Andriamanitra ary izy efa manomboka ange zao ary efa manomboka zany fahagagana ataon'Andriamanitra zany
malaza maneran-tany malagasy raha de eo raha mifanoherana manerina n'ity zao tontolo zao ty fa raha toe-tsaina avy amin'andriamanitra ny toe-tsaina ao ampitondra mba hitondra fanefitra manerina n'izao tontolo zao zay manohatra ny voatendrin'andriamanitra ny fipetra napetrak'andriamanitra tsy ho fanavotana ao amin'ny firenena fotsiny ake fa fanavotana n'ity zao tontolo zao ty ahazo fanamelohana izy ozy ny lazay ny tenin'andriamanitra ka ho atsika eto Madagasikara asehoiny mamalagasy atsika asehoiny makristianina atsika apetrao daholy zay rehetra mety voninahitra zay rehetra mety ho ampito aloha rere olona mitodika amin'andriamanitra fa mazava nke ny tenin'ny kristy ny famantarana de zao misy firenena itsangana amely fanjakana amely fanjakana firenena amely firenena isy orotany ary eto mandringana mosary ary zavatra mampatahotra hitranga tsy mijanona nge io tsika mieritreritra hoe rehefa resy io de hijanona am'izao fa ny olona iamafy fo fa miloza me mitombo fa rehefa ananatsika zay le toetra zay toetra tian'andriamanitra takina amitsika nge de zao hoe ny anaraka fipetra zay nandrasan'andriamanitra sady avitra tsika ranofo amin'ny androm-pahavelomatsika fa tsy miantehatra am'ity zavatra mandalo ty fa avitra koa eo am'sehatra ara-pana ka mataoko sy mihina fa andriamanitra ny fiadanana de hiasa ao anatytsika ary mbo iombombavaka tsika tsy hoe kristianina iombombavaka kanefa mifankahaly fa miray fo miray saina miverina tanteraka ao anatin'ny famarinana fa nomen'andriamanitra atsika ny pasika veriko mandrakariva mitomba ambidin'izany metokely ny fieritreretantsika indrindra itsika kristianina indrindra itsika mpitondra fivavahana mety hoe tena inona daholo zany zavatra rehetrarehetra zany fa miverena ao anatin'ny soratra masina amin'ny vanim-potoana aneketsika ny marina tampoka tonga de mamonjy andriamanitra mandositra io coronavirus io ary am'izay vanim-potoana zay hisandratra ty fireneny ty satria nahoana kristianina amiray iny vahoaka amiray iny antoko politika amiray iny manaraka ny fiepetra vokatry ny baika nomen'andriamanitra no anekena ny fahefana zay misy zay tondra famonjena tanteraka ho an'ity Madagasikara ty voninahitra ao n'andriamanitra rery any vavakisika jehovah-andriamanitra ray eo misaotra anao izay satria tsy mitsahatra eo am'teny sy mananatra ianao ary tsy manameloka akory eo anatin'izany rehetrarehetra zany fa mitady ny fomba rehetra mba nyraisan'ny olona rehetra famonjeny mifona aminao tompo ny fiodinana sy ny fomonononana mandrakariva ataon'ny firenena jereo araky ny aben'ny famotramponao ty firenena ty mba ho marina ny teninao hoe noho ny amin'ny olom-bofidy de atsahatra zany lozy zany maro ny olona tena miverina tanteraka aminao mitaraina amin'ny fony rehetra za jerevanao tompo manodidina rehetra ka na de efa tafa voaka efa manomboka hita ny fanefitra sy ny fanafody kanefa de ho anana ny toe-pana zay nanana ny vady milota mbola heritra tsy nanaiky ny fipetra napetraka ao lasa vongatsira mba tsy ho zany zay efa mifidy any Madagasikara ianao mifidy any kristianina rehetreto ianao meo anay ny toe-pana ankato ny fipetra rehetra avy aminao aloha sy anekena iny mpitondra mba hiadana ny firenena de matoko sy mino fa hijery ny marary rehetra ianao midra fo amindra marary reo anao ary ny fanafody zay ampiasana momban'ny herinao mahagaga mba tena hitondra fahagagana sy fanasitrana ary empita any amin'ny firenena samihafa ametraka eo ampilatananao ireo mpikaroka ny dokotera mba misandronao mahery izy rehetra ka sy antanan'izy ireo tompo mba hoeniko ny fahasoavana sy ny vitaina ka hitondra fanasitranana tanteraka eo fahendrena ary ny fanahinao masina azy esovina amin'ny mpitondra fanjakana ny filohan'ny rajoely tonononay manokana satria ianao no nametraka azy sy firehana ara-politika fa fanekena ny sitraponao arovy izy tompo azy vela hiala ho amin'ny marina ary tao amin'ny mandrakariva mba hiankoraka mandrakariva eo aminao ka ngapaka ny tolotsaina avy aminao mba hitantana ty firenena malagasy ity atoko sy mino izay tompo fa ny teninao zay tonga de hiteraka fibebahana ao anatin'nao zay mandre de mametraka
ny fiainany firenena ampelantananao tompo mamindra fody nosy malali ty zay efa tena tafiditra ao anatin'ny fahatrana tanteraka manolotra lalana mba hivoahana ianao mba tsisy isakana an'izany fa naiky ny sitraponao avokoa dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy, amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy a ny herin'Andriamanitra sy ny fiarovany ho amintsika mandrakariva.